Manana ny tambavy Covid organique samosika nampiana ny fitsaboana sy ny fisorohana ity valana retina ity ka ho fanapariana ity CVOT manerina nosy dia nolo tanana ny IMRAM ny fanapariana izany ny positra malagasy izay nanatanteraka fiara-miasa tamin'ny alalan'ny fifanaovan-tsony androany tanteriny Vola Lafarasoa sy Rodriguez Zafimary. Iray amin'ireo karazam-panafody natoraly 520 vokatry ny fikarohan'ny IMRA ny tambavy Covid organique hitsinjovana ny fahasalaman'ny vahoaka malagasy rehetra. Goavana noho izany asa fanaparitahana azy manerana nosy tsy azo endrasan'ela raha teo ny ady amin'ny valana retina Covid-19 resy lahatra ny eo anivon'ny IMRA fa orinasa malagasy ihany koa no tsara sy azo antoka hampandreketana izany anton'ny fiarah-miasa amin'ny positra malagasy amin'ny alalan'ny positra rapide. Tamin'ny voalohany zany le CVO organique amin'le tavoahangy ity dia natao hoan'ireo le toerana hoe misy hoe betsaka kokoa zany hoe tratra amin'le organisme hoe Toamasina zany dia Tananarivo dia ny Aloatra Mangoro ireny nanaovana an'izy fa zao izy ho alefany zay ery Madagasikara ary ny zavatra misy koa dia le misy an'le tambavy le hoe paque familial iny angamba koa ho atao zany ho alefa ka dia anjarany tsirairay io moa mahasamy manana ny safidiny ty mantsy tonga dia moramora dia tonga dia azo trona dia eo dia vita dia amena safidy zany ny reo zay hoe te andray an'le fanafody. Le paque familial eo amin'ny 2,5 eo nefany olona telo zany olona telo lehibe na olona roa lehibe ankizy roa miaraka aminy 500 zany ny vidiny ny anankiray dia ao anatin'izany zany 3,000 isan'andro dia mahatratra eo 1,400 eo zany. Vita soniny fifanaraha-piara-miasa teo anatrehan'ny ministry ny positra sy ny fifandraisan-davitra izay isan'ny topo-kevitra tamin'ity paikady ity ezaka vaovao tratrarina ampitombo ihany koa ny traikefa mpiasa. Fiarahana orinasa malagasy anankiroa izay tena miendrika zava-dehibe araka ny efa niresahako androany satria eo ny fanomezana IMRA anti Covid izay fanafody efa mahomby izay nilofosa ny filoham-pirenena ainy navitanan'io ary mitondra amin'ny Madagasikara ambony dia ambony eo amin'ny ivony sehatra iraisam-pirenena ary eo koa ny fanoloran'ny positra ny traikefa izay efa fantatra ary efa nasehony tamin'ny atao hoe positra monnaie ary efa nataony ary mbola ho amafisiny koa amin'ity positra rapide ity ho an'ny IMRA. Voasokajy ho isan'ireo sehatra rekizisione ny positra malagasy ny totsy akiato ny asa indrindra fa ny fitateranetana tao anatin'izay 2 volana ny boana izay. Izay dia fandraisanay anjara amin'ny ady natao tamin'ity valana retina coronavirus ity. Tsy ho atao latsa-danja ny fiarovana ny fahasalaman'ny mpiasa hoy ny tale jeneraly. Noho izany dia azo maimaimpoana ny anjara tambavy ny amin'ny tavoahangy ireo mpiasa miisa 2,000 manerana ny Madagasikara, tambavy amin'ny sachet kosa ho an'ny fianakavian'ny mpiasa tsirairay. Olona 4,100 eo no hisitraka izany, hetsika ny Satarina teto amin'ny Foibe Antaninarenina.